amintsika rehetra dia manoza amin'ny endriny rehetra izany fanjanahantany izany. Amin'ny Malagasy Madagasikara, amin'ny Madagasikara amin'ny Malagasy. Hitany izay sarisary blokom-bazaha rehetra dia mitozaka amin'ny tanindrazana tompo tsy ampatany vola tsy anity vola diniatsika tsara ny lalana hitondratsika ny firenetsika mba tsika ny maso mandidy atsika ny tompona andraikitra eto amin'ny tanindrazantsika fa tsy isika pon'ny olona anankiray mitanteraha eto. Miaraka manosika fampitantana ho an'ny tanindrazana ho an'ny firenena Malagasy aloha. Dia nametraka ny taratasy ny filohan'ny antenaran'ny olona hoe tsy maintsy raisy ny fahefana satria nazavainy fa nakaterena ary anatina menace de mort natao tam'le taratasy nosoratan'ny Cédric Etsérem Kiavina. Karaha tsisy ny sampona zany dia mitodika amin'ny asa zay tsika menakavy tsy maintsy raisy ny vahoaka fahefana. Zay indrindra mampasaritiavo anay hiaro ny vahoaka satria fifidiana madio ihany no amerenantsika ny fahefana ny vahoaka malagasy. Vahoaka malagasy toy ny tolona nakotobaratra ipoka narivozoza isapoka fa tsika tsy mitsoka raha tsy tratra ny tanjo. Zay dia avy any amin'ny faritany dia tonga eto Antananarivo manoana an'izao tolona raisiny izao
zay tanteran'ireo kolektiva de candidat zany aty andrenivohitra amin'izao fotoana zao ka noho ny faresenay lahatra zany fa ampahamarinana ekipakila izay ataon'ireo kolektiva candidat reo dia mandany vola zay nandany fotoana efa olo herinandro zao dia Tananarivo manampy an'izany tole zany satria tsapanay hoe ampahamarinana ary misy fiantraikany vatana amin'ny fiainam-bahoaka zavatra zay takin'ireo kolektiva de candidat zany ka anaovagna antso antsika voaka malagasy sahia mijoro fa efa andalam-pandresena ny olona izay ataontsika diany fitakina ny fifidianana madio eto zany tsy marina le filazana hoe fatahorana fifidianana matoa izy ireo nandrotraka ny volany any amin'ny toerana tokony amin'ny tabolam-panjakana dia sahy izy fa ny fifidianana madio no takiny ireo kolektiva candidat reo ary ny fanitsakitsana ihany koa ny lalam-panorenana izay misy eto amintsika dia tsy avikena zany ny fifidianana izay saika ho tanterahana amin'izao 7 novambra ho avy zao dia sarotra ny inoantsika hoe tena fifidianana madio na ho résultat madio no raintsika amin'izany fifidianana izany satria horaisintsika ohatra zany hoe ny Barea sy ny PSG no manao gôly dia ny Quatsiroro no manao arbitre dia tsy azo eritreretiny zany hoe satria matoky tena ny PSG hoe mahay dia tsy teny mihitsy izy hoe Roro no hitsaran'le lalao dia andresy izy satria azo antoka na mahay ohatra ny ahoana anao raha ny mpitsara na ny arbitre no manao tsindrila zany dia tsy hisy andro mihitsy hoe handresy zany candidat hafa zany ka izay no naharesy lahatra nay be any amin'ny faritany tonga efa miherinandro zay zao teto manao zao tontolo zao misy ny maratra aminay misy ihany koa isan'andro dia latsa dranomaso amin'ny bomba mandatra dranomaso fa tsika tsy manao marche arrière zany raha tsy tratra ny tontolo manentana antsika voaka malagasy rehetrarehetra manentana antsika tanora fa tsy atao raha matahora raha natahotra fahafatesana raha natahotra higadra ny amponja ireo razambentsika taloha dia tsy tonga amin'izao toerana misy antsika zao fa miaina tao anaty fanjanahantany foana antsika fa sahia mijoro fa rehefa maty ho an'ny tanindrazana zany rehefa maratra ho an'ny tanindrazana fa ampilaminana tanteraka zany fa nitanjona dia za hoe mila fifidianana madio fa tsisy matahotra ny andrajoela zany rehefa hiatrika fifidianana izy ary efa tsy manana espoir olany amin'ny fifidianana mahatonga an'izao fitondrana zao manao forcé zany ary manao tsindry zay dia mahatsapa ohatra ny any amin'ny faritany tena misy hita hoe misy tsindry mihitsy hitasampanjakana amin'izao fa sahia mijoro fa tombontsoantsika rehetra no takina amin'izao fa tsy tombontsoan'ireo raiky ambin'ny folo candidat makasitraka